Salama daholo. Mirary alahady sambatra ho antsika malagasy rehetra. Misy zavatra kely zany misy zavatra vitsivitsy ho resahako aminareo androany. Fantatrareo moa fa ny tegna mba nitazona andraikitra tamina gouvernement ihany, ary efa nisedra olana mitovitovy amin'izao misy gouvernement izao. Tadidinareo angamba le misy an'le hoe pacte de responsabilité tamin'ny andron'ny Rajaonarymampianina. Tamin'ireny zahay zany de tena hoe ny moral ma combattant fotsiny no mipetraka, fa efa hita hoe désolidariser ny équipe. Ny samy ministre zany samy efa tsy mifankatokontsony hoe qui avec qui parle avec qui. Tratran'izany syndrome zany io gouvernement tany Rajoelina io amizao. Za aloha sao de gaga nareo fa sady manao lamarsa ihany za io no mampita vaovao aminareo. Tratran'izany syndrome zany i Rajoelina, ny gouvernement Rajoelina amizao. Satria inona ny antony? Ny olona tsy adala fa rehefa tena hita hoe betsaka amin'ireo ministra reo ane zany mba mifandray tamin'ny tena ihany, ary miteny hoe tsapanay ane izy io hoe misy zavatra tsy mety, fa tena tsy hitanay ny atao satria ny lehibe mihitsy no fantatray fa ao andamosiny zavatra tsy mety sasany. Ozy izy ministra sasany efa tany amin'ny volana janoary tany zany de mifampiresadresaka eo foana moa, fa ankehitriny nefa zany dia raha vao nisy n'iny tolona iny dia nitombona ny zavatra ny aiain'ireo ministra sasany, ka nisy ministra vitsivitsy efa vonona ametraka fametra-pialana tamin'ny Rajoelina, fa tsy nekeny Rajoelina le fametra-pialana satria fantany fa lasa ifragiliser azy raha misy ministra mametra-pialana. Zay moa ny stratégie ny Rajoelina, tsy tiany misy hoe ministra mametra-pialana zany fa matetika limogène zany ny ministra mahafinaritra azy. C'est du machiavélisme politique. Bon, ino ray fa ny sosikevitra aminareo ministra izay efa te hametra-pialana mba hanananareo fiainana tranquille, raha mbola tsy manana ny 8 cm ohatran'ny Rajoelina nareo dia mametra démission en public anareo, apetrao sur Facebook hoe izao ranona ministra nianina dia mametra-pialana tsy ho membre ny gouvernement intsony. Zay fotsiny, pas de détail, pas de inona. Maharo anareo zay zavatra izay, afaka miaro anareo zay aloha mba tsy avoanareo, mba tsy arany atezeram-bahoaka amin'ny farany eo anareo, mba tsy ho tratra farany moa ny filazana azy. Zay aloha ny anankiray. Dia tamin'ny omaly zany rehefa namory an'ireo ministra ireo i Andriamatoa Rajoelina dia very fa eo tonga daholo ny ministra, fa membre ny gouvernement enina ihany ny tonga tao, enina ihany ny tonga tao. Dia iny moa le izy mody natao hoe fivoriany tompon'andraikitra ny filaminana ny androany fa rapisy ny conseil des ministres. Dia za dia miteny anareo ministra, za mamonzy ny conseil des ministres antsony anareo satria ny antony tsy mitovy amin'ny dispositif de sécurité ny Rajoelina ny dispositif de sécurité nareo.
Ny any Rajoelina zao ny mahamay azy dia iarovany ny tenany. Rehefa sauvé izy dia dakany daholo ny olona rehetrarehetra, tsy problème ny Rajoelina zany. Ka aza nareo manaiky mamonjy ny conseil des ministres antsony, fa ny fanaovanareo ny conseil des ministres miaraka amin'ny Rajoelina io dia aninona moa zany i certifie nareo fa hoe manohana ny famonoana an'ireo mpianatra izay nitako fitakila ampahatsorana ianareo. Zay zany torohevitra avy ety amiko mahakasika an'izay. Ny manaraka an'izay dia ireo force izay nomena vola. Nisy vola efatra gony zany nalaina tao Antaninarenina dia hozaraina amin'ny 10 alin-dahy. Misy aloha vola 2 milliards natao au ministèren'ny éducation nationale nomen'ny ministra Saondra hozaraina teny amin'ny mpianatra teny Ankatso 2 nanomboka tamin'ny omaly sy tamin'ny alina. Ho anareo mpianatra dia ity ny afatra, raiso le vola omeny anareo. Fa zao mieritsereta tsara fa ny vola omeny anareo na 5 millions na 10 millions na 20 millions tsy ahavitanareo zay, tsy ahavitan'ny hoavinareo zay. Ny olona migrevy io, zahay migrevy tony dia efa navitan'ny fianaranay, efa nanana andraikitra teo amin'ny firenena. Fa ianareo vo mamolavola an'izany hoavinareo zany. Ka zay ny antsoko anareo zany hoe raiso le vola fa mandinia tsara, satria izao système zao nitadiavintsika ovana ho anareo tanora indrindrandrindra. Satria système misy am'izao dia système tsy anabe vo mihitsy ny hoavinareo tanora. Tsisy politika mazava eo amin'ny fifaninanana arakasa sy eo amin'ny accès à l'emploi ho an'ireo jeunes étudiants vao nivoaka fianarana. Tsy misy politika mazava mba hametraka hoe the right man in the right place. Zany hoe zay olona manana mahitahita ihany na dia mahay ohatry ninny ianao, ireo ihany ny afaka amin'ny concours. Ka ny tiako tenenina zany raha izao système izao no mitohy dia tena ho flou tanteraka no hoavinareo. Fa iaraka isika, iaraka anova an'izao système zao. Na iza ny ho dirigeant eo dia tsy ho apetratsika ho flou ohatry zao foana ny avenir atsika, ny avenir anareo. Fa mila tonjozotra mazava ahitana hoe inona marina ny antopisianay tanora. Zay zany ny afatra tiako apetraka aminareo. Koa ny antso anareo tanora manerana Madagasikara mba iaccéléré ny fanovana ny système eto Madagasikara izay. Fa raha mbola io no misy dia tsy anana hoavy mihitsy ianareo. Mety ahazo vola ianareo Androany sy Rapitso, fa rehefa aveo vous serez vraiment dans le noir. Tena tsy fantatra ny hoavinareo après. Zay zany ny antony mahatonga ana miteny anareo hoe miezatsika tsy olona ny afaka iady ho an'ny hoavinareo, fa ianareo tanora ihany miady ho an'ny hoavinareo. Voaprofo izao fa raha ny tanora ny mietsika dia tsy misy mahasaka anazy. Sanatria tsy hoe ho atao fanaovana chantage akory zany, fa kosa ohatra ny tanora maneran-tany mba misy drafitra matipaika isinjovana ny hoavin'izy ireo, ny politique d'emploi mazava. Satria mianatra fotsiny ny ankizy nefa tsy fantatra rehefa aveo. Valorizy eo koa ireo mpampianatra anareo, satria ireo mpampianatra ireo no mamolavola anareo.
plus considéré zany a ny ireo mpampianatra anareo reo a considéré amin'ny considéré ny fanjakana dia plus ny diplôme anareo a sy ny valeur anareo amin'ny sehatry ny asa miamitombo ka valoriseo reo mpampianatra ireo mba anananareo réputation tsara hoe iny a mpianatra ny ranony ohatra anay aloha de mirehareha mihitsy ny zahay tao amin'ny agro hoe ny mpampianatra anay a tena azoko lazaina hoe mahafiera anay zany mitonona azy zany a Romaine Ramananarivo zany, Sylvain Ramananarivo zany, professeur Bezandriny zany Bedabe i professeur Jean-Marie, professeur Rassoraone, iza koa ry Manandafy Rakotondrina, feu Manandafy Rakotondrina, i feu Germain Rakotondraina, mafiera anay zany satria tena mpampianatra sangany eo amin'ny anjerimanontolo ny mpampianatra tao amin'ny agro. Ny tanjona zany dia ny mpampianatra rehetra ianareo mpianana no mivaloriser azy reo mba raha valoriser reo manana bonne réputation reo a dia mazava ho azy fa manana bonne réputation koa ianareo mpianatra ka takio fa tsy rariny izao politika iainany tanora izao tsy mety misy zao fa mila mametraka isika zany mila manao conseil national ho an'ny jeune hoe inona marina ny tena olana ary inona ny vahaolana tokony ho atao zay ny afatra fohifohy ho anareo tanora fa amafisiko ihany miantso anareo fonctionnaire rehetra mba tsy anaiky intsony ny baikon'ireo ministra ireo raha ohatra anareo tsy sahy andeha any an-kianja dia aza manaraka ny baikony dia fa ampy zay satria raha mbola manaraka ny baikony io anareo dia vao maika ho tratran'ny répression ny fonctionnaire zany hoe zarain'zareo zarain'zareo ny fonctionnaire mody ataony hoe reto namana reto tsy namana reto nefa samy fonctionnaire raha ihany samy manompo fanjakana samy manompo any Madagasikara manompo vahoaka maninona ny zarazaraina ny fonctionnaire fa miraisahina anareo fonctionnaire dia miaraka manao etsika ndray mandeha sika dia minao marimariny anareo fa tonga saina ireo hoe tena tsy nety ny zavatra na matoa izy mbola manao vava be ohatran'io amin'ny réseaux sociaux mampiasa olona manao vava etc io dia mbola te amerina ny asa ratsy ataony izy sy olona mieritratra ny ova mihitsy any manao ohatran'io ny solution zany dia ny fanalana azy ireo tanteraka aloha eo amin'ny firenena dia averina pasoana mihitsy ny dôme misy an'le resaka taratasy nalefa ny le note verbal nalefa ny misy ny raraham-bahiny iny moa zany fa tellement tsy niasako lola izy dia diako ny teny anazy tamin'le direct nataoko teo be da be nareo no manontany zany ohatrany hoe miaiay mikasika an'io lettre natao fi note verbal nataony i ministre izy moa ny anarany iny fa faravavy machin je sais pas dia nitiako lazaina zany aza misy miasa aloha mikasika an'iny nareo fa tsisy dikany iny tena chiffon iny taratasy iny matoa reny taratasy reny zany vao mivoaka avy ao aminy dia voarainay aty dia signana désolidarisation zany tsy misy dikany iny zany sady mampiseho ny tsy fahaizany ny lalàna iraisam-pirenena no hita izy zany hoe manao vavany letika andrano efa tsy fantantsony ny ataony dia manaonao foana ianao ve raha matoa ministra mieritreritra fa hoe ataontsika raha tsisy an'iny raha zany ka hoe zay zao ny tonga dia midebarka eo ivato tsy tonga dia mandosonareo zany hoe ny taratasy nalefa ny ministra iny zany dia miaccéléré ny ho fandosirana iny zay fa ho antsika sika malagasy manko matetika
mora revireben'olona amina resaka fampiasana autorité. Aza mora revireben'olona isika fa tazomy tsara ny kapa, tazomy tsara ny kapa, tazomitsika ny pression mba hialan'ireo aingana satria plus mijanona ela eo reo mbola manana fotoana kelikely dia ho délapideny any volam-panjakana ao amin'ny trésor. Izy io fa manomboka zarazarainy amin'ny force io anaovana répression amintsika. Donc ataotsika aingana ny fanalana an'ireo eo mba ho hisy vola ampihodinana ny raha-panjakana mipetraka ao amin'ny trésor. Dia miteny anareo DG ny trésor sy ny DG ny impôt koa zay, aza manaonao foana nareo mamoaka volam-panjakana amin'ny tsirary ny fasahirana amin'io nareo, tena ho sahirana amin'io nareo zay.